mitohy sy ampiroboroboy ny lova nampitaina. Io raha fehezana ny fisina zava-bita maro sosina izay lova napetraka ny fandaran'asa Prospéré nandritra izay 14 taona ny asanty fandaran'asa teo ambany fiahin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ity ho an'ny mpandraraha madinika eny amin'ny tontolo ambanivohitra. Anisan'ny asa lehibe vita ny tahirim-bola hanamorana ny fampiasam-bola eny ambanivohitra na ny FIR, Fonds d'investissement rural. Tonga amin'ny dingana famaranana ny fandaran'asa Prospéré ankehitriny ka anisan'ny vondron'asa na composante napetraka hatramin'ny taona 24 ny famatsiam-bola eny amin'ny tontolo ambanivohitra izay nankinina ho an'ny FDA rafim-panjakana hanosy hamparitra ny fampandehanana ny famatsiam-bola eny ambanivohitra manomboka izao. Rehefa napetraka ilay mekanisma nanomboka tamin'ny 2008 dia nantenaina tamin'izany dia nisy ny fiarahamonina ankoatran'ny FIDA tokony ho nipetraka nefa noho ny zava-nisy teto amin'ny firenena zany dia zary lasa nanderery ny Prospéré tamin'ny nametraka n'ilay mécanisme de facilité d'investissement rural na le FIR zany. Nisy foana niezaka indrindrandrindra moa fa teo ny fanohanan'ny ministère sy ny FIDA mba hanatsarana n'ilay fomba fiasa na kely ara zany raha oharina tamin'ny tokony ho izy ilay tahirim-bola tokony nampiasaina dia nahitana vokatra ihany ka tonga amin'izao dingan'ny famaranana amin'ny Prospéré zao. Rafitra natao hanampy ny mpamokatra eny ambanivohitra ny FDA ary manana paikady hiatrehana izany. Ao anatin'ity facilité d'investissement rural ity dia nareo mpindrana vola eny amin'ny tontolo ambanivohitra no tena misitraka azy mivantana mba hahafahanareo mamatsy ireo mpandraraha madinika ao anatiny. Noho izany dia nataontsika iara-iasa, nataontsika hanome fampitantana amin'izay fampiroboroboana ny famatsiana ny tontolo ambanivohitra izay. Omeo tanana izahay ahafahantsika mirosoroso bebe kokoa anatiny satria ao anatin'izay ilay ataoko hoe iraka apetraka aminareo izay ny ampiroboroboantsika ny famatsiana mba tsy hanavana izay ny tontolo ambanivohitra ianareo no manana traikefa ao anatin'izay. Omeo tanana izahay ahafahanay rosorosy bebe kokoa ao anatin'ny fanohizana izay ezaka rehetrarehetra napetraka teo amin'ny tetikasa Prospéré izay. Fitaovana naomby teo ampelantanan'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ny fandaran'asa Prospéré ary ny FIDA no amparitra ny asa. Maro ny zavatra vita tao anatin'izay atao hoe akihan'ny fandaran'asa Prospéré nandritran'izay fotoana maro izay ary isan'ny zava-dehibe tao eto anivon'ny ministera moa dia isan'ny averimberina foana hoe tokony ezahana ny mba tsy hahavery an'ireny aki be dehibe izay noentina ary atao hoe isan'ny tohana azontsika amin'ny mpamatsy vola fa zava-dehibe ahafahan'ny Madagasikara ihany koa manome tosika ny fampiroboroboana ny tontolo ambanivohitra ary isan'ny tena hoe antofisian'ny fandaran'asa Prospéré izay fampiroboroboana ny orinasa madinika ary nampiavaka azy ihany koa moa tao anatin'izay misy ny tosika famatsiam-bola an'ireo orinasa madinika ireo izay antony famindrana moa izay ataontsika amin'izao fotoana izao ho afindrany amin'ny Fonds de développement agricole. Isorako ihany koa nefany dia ny tao hoe ezaka lehibe noentin'ny fandaran'asa Prospéré namola vola sy napita tany amin'ireo rafitra rehetra ary niara-niasa tamin'ireo mpiara-miobinatoka rehetra ahafahana nanosika sy nanome tohana ara-bola an'ireo mpandraraha madinika eny amin'ny tontolo ambanivohitra izay ary isorana ihany koa anareo tao amin'ny CNFI ny accompagner nandritran'izay fotoana rehetra izay ary isorako sahady ihany koa ny Fonds de développement agricole izay nandray an'izay lova moa araka ny efa nambara teo andray an'ilay izy satria mba ahafahantsika manohy mba tsy ho very fotsiny hoe miala ny fandaran'asa Prospéré ny zavatra izay efa nampiroboroboana tao anatiny mba ho hisy hotohizana ary ny fandaran'asa moa mba perenina azy izay no nahatonga azy nitodika ihany koa araka ny atao hoe tolo-kevitra na ny recommandation izay nomen'ny ministera sy ny mpamatsy vola tao anatin'ny tombana izay natao farany niarahan'ny ministera sy ny mpamatsy vola nanomezana an'izay toromarika izay ihany koa hoe mba afindra amina rafitra maharitra izay mahatonga azy hoe ny Fonds de développement agricole izay isan'ny misehatra atao hoe
sehatra anankiray izay tena misehatra ao anatin'izay famatsim-bola ny tontolo ambanivohitra izay raha eto an'efa ministera. Androany 9 janoary 2024 no nanatanterahana ny lanonana fifanaovan-tsony an-daniny teo amin'ny fandaran'asa Prospéré sy ny CNFI ary ankilany ny FDA izay namindrana ny fitantanana ity tahirim-bola anamorana ny fampiasam-bola eny ambanivohitra ity.